La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Arofnat, miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV, manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tanterina aminao anatin'ny fampalalam-baovao ny vokatra vonjimaiky avy any amin'ny Vaomera maleo tena misahana ny fifidianana androany 10 ny volana Novembre 2024. Vitiny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany, fifidianana filoham-pirenena faharoa ho an'ny Repoblika fahaefatra nisy ireo lesoko tena madilana hotetenina amin'ny lisy mpifidianana sy ny kara-pifidianana. Ny tora fanazavana mikasika ny fahelan'ny ny fivoahan'ny voka-pifidianana tsy ofisialy ny teo anivon'ny Vaomera maleo tena misahana ny fifidianana andolavin'ny seni ankilany ny filazana fa nisy kandidana ny mevola azy ireo ary mitaky ny fanaporofony io fiampangana io ny filohan'ny seni. Tany 700 hektara no vita titra antsokosoko eny laniera ny lanja sorobaventy vokatra izay ireo mponina ao amin'ny komina 3 manodidina ary mitaky ny famerenana ny tany amin'izy ireo. Farany anivela ny saritra ny fifehezana ny afo ao California ankehitriny tato anatin'ny 420 ora anarivony hektara no efa lasipatra olona analany no nafindra toerany ahina ny hitaran'ny afo no nitanjaky ny rivotra mitsoka ny antoerana. Miaraba tompoko falitafaraka aminao indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary asaina ambananjany ianao tompoko kilasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany siarahintsika tsy ampiandohana ny ampahamboka mpifidianana vonjomaika izay voaray teny anivon'ny seni. Tahaka izao ny voka-pifidianana vonjomaika avy amin'ny seni tamin'ny 3 ora tolakandro ho an'ireo faritra 20, faritra aloatra mangoro Borofandatsam-bato miisa 50 sy 200 amin'ny 90 sy 10 no voamarina ary natratra 450 faingo 350 isanjato ny tapavitriana. Eo amin'ny larana voalohany raha valomanana marika 470 faingo 720 isanjato nahazo vato 4 sy 200 sy 9 sy 2 alina. Eo amin'ny larana faharoa rajoelina andry 730 faingo 3 isanjato nahazo vato 770 sy 3 sy 2 alina. Rajonary mampiana heriny eo amin'ny larana fahatelo 3 faingo 7 isanjato nahazo vato 20 sy 700 sy 10. Mayol André Christian eo amin'ny larana fahaefatra 2 faingo 520 isanjato nahazo vato 770 sy 700. Any amin'ny faritra Amoronmany Borofandatsam-bato miisa 570 amin'ny 720 sy 700 ny voamarina ary natratra 750 faingo sy 10 isanjato ny tapavitriana amin'izany. Mitazona ny larana voalohany raha valomanana marika nahazo vato 720 sy 700 sy 10 sy iray alina ary manana ny salanisa 730 faingo 720 isanjato. Faharoa Andry Rajoelina nahazo vato 770 sy 10 sy iray alina ary manana ny salanisa 930 faingo 9 isanjato. Larana fahatelo rajonary mampianana hery nahazo vato 710 sy 700 sy 10 ary manana ny salanisa 4 faingo 270 isanjato. Fa efatra kosa Mayol André Christian de Donné izay nahazo vato 270 sy 200 sy 10 ary nahazo 4 faingo 210 isanjato. Faritra Analamanga Borofandatsam-bato 7 sy 700 amin'ireo 3 sy 500 sy 3 no voamarina ary natratra 450 faingo 720 isanjato ny tapavitriana. Eo amin'ny larana voalohany raha valomanana marika 450 faingo 370 isanjato nahazo vato 420 sy 7 sy 3 alina sy iray hetsy. Rajoelina andry no eo amin'ny larana faharoa 430 faingo 720 isanjato nahazo vato 420 sy 7 sy 7 alina. Rajonary mampianana heriny eo amin'ny larana fahatelo 2 faingo 320 isanjato nahazo vato 520 sy 300 sy 5. Eo amin'ny larana fahaefatra Mayol André Christian de Donné 2 faingo 420 isanjato nahazo vato 730 sy 900 sy 3.
faritra analanjirofo barao fandatsambato misa 700 amin'ireo 500 sy arivo ny voamarina ary natratra 450 faingo 430 ny tahapavitriana. Mitazona ny larana voalohany Andry Rajoelina nahazo vato 720 sy 200 sy 4 alina ary manana ny salanisa 220 faingo 100. Faharoa kosa Ravalomanana Marika nahazo vato 750 sy 700 sy 4 arivo manana ny salanisa 8 faingo 190. Fahatelo Rajaonarimampianina Ery nahazo vato 300 sy 3 arivo manana ny salanisa 9 faingo 530 ary Ratiraka Rolango kosa no eo amin'ny larana faha-efatra nahazo vato 720 sy 800 manana ny salanisa 2 faingo 770. Any amin'ny faritra Androy kosa indray biro fandatsam-bato misy 270 amin'ireo 750 sy 200 sy arivo no voamarina ary natratra 350 faingo 100 ny tapavitriana. Eo amin'ny larana voalohany Rajoelina Andry 270 faingo 370 nahazo vato 450 sy 700 sy 4 arivo. Eo amin'ny larana faharoa no misy ny Rajaonarimampianina Ery 220 faingo 200 nahazo vato 450 sy 500 sy 5 arivo. Ravalomanana Marika no eo amin'ny larana fahatelo 5 faingo 770 nahazo vato 450 sy arivo. Rasolofonjo Aingo no eo amin'ny larana faha-efatra nahazo ny salanisa 2 faingo 770 nahazo vato 720 sy 300. Any amin'ny faritra Anosy barao fandatsam-bato misa 270 amin'ireo 270 sy 700 ny voamarina ary natratra 720 faingo 770 ny tahapavitriana amin'izany. Mitazona ny larana voalohany Andry Rajoelina mahazo vato 420 sy 700 sy 7 arivo ary manana ny salanisa 420 faingo 450. Faharoa kosa Ery Rajaonarimampianina nahazo vato 570 sy 4 arivo manana ny salanisa 420 faingo 450. Ravalomanana Marika ny eo amin'ny larana fahatelo nahazo vato 570 sy 4 arivo manana ny salanisa 20 faingo 720. Paul Rabary kosa no eo amin'ny larana faha-efatra nahazo vato 570 sy 300 manana ny salanisa 2 faingo 520. Faritra Atsimo Andrefana barao fandatsam-bato 720 sy 200 amin'ny 450 sy 700 sy arivo no voamarina ary natratra 250 faingo 520 ny tapavitriana. Eo amin'ny larana voalohany Rajoelina Andry 420 faingo 400 nahazo vato 250 sy 300 sy 4 arivo sy 4 alina. Rajaonarimampianina Ery no eo amin'ny larana faharoa nahazo ny salanisa 220 faingo 720 ary nahazo vato 220 sy 700 sy 4 arivo. Ravalomanana Marika no eo amin'ny larana fahatelo 9 faingo 220 ary nahazo vato 720 sy 200 sy 3 arivo. Pasteur Mayol André Christian no eo amin'ny larana faha-efatra 2 faingo 130 ary nahazo vato 750 sy 700. Faritra Tsimotsinanana barao fandatsam-bato misy 550 amin'ireo 320 sy 700 ny voamarina ary natratra 220 faingo 270 ny tahapavitriana. Larana voalohany Andry Rajoelina nahazo vato 570 sy 4 arivo manana ny salanisa 220 faingo 720. Faharoa kosa Rajaonarimampianina Ery nahazo vato 470 sy arivo manana ny salanisa 20 faingo 220. Ravalomanana Marika ny fahatelo nahazo vato 720 sy 700 ary manana ny salanisa 9 faingo 400. Mafalisolona andrasana Olivier no milarana faha-efatra nahazo vato 250 sy 200 ary manana ny salanisa 2 faingo 750. Faritra Atsinanana kosa indray barao fandatsam-bato 730 sy 200 amin'ireo 220 sy 700 sy arivo no voamarina atreto ary natratra 450 faingo 420 ny tapavitriana. Eo amin'ny larana voalohany Rajoelina Andry 750 faingo 320 ary manana vato 770 sy 300 sy 5 arivo sy 4 alina. Ravalomanana Marika no eo amin'ny larana faharoa 720 faingo 520 ary nahazo vato 450 sy 700 sy 7 arivo. Rajaonarimampianina Ery no eo amin'ny larana fahatelo 4 faingo 720 ary nahazo vato 430 sy 700 sy arivo. Ratsiraka Roland no eo amin'ny larana faha-efatra 2 faingo 570 ary nahazo vato 7 sy 200 sy arivo. Faritra Betsiboka barao fandatsam-bato misa 700 amin'ireo 730 sy 700 ny voamarina ary natratra
5 faingo raiky amby roapolo isanjato ny tapavitriana. Larana voalohany Ravaly manana marka nahazo vato raiky amby 107 sy iray alina, manana ny salanisa 7 faingo 3 isanjato. Rajoelina Andry no milarana faharoa nahazo vato 4 sy 7 sy 4 manana ny salanisa 30 faingo 7 isanjato. Rajonary mampianana hery no milarana fahatelo nahazo vato 2 sy 7 ary manana ny salanisa 4 faingo 10 isanjato. Radilfe Mamrisara kosa no milarana fa 4 nahazo vato 20 sy 200 ary manana ny salanisa 2 faingo 20 isanjato. Faritra Boeny, birao fandatsam-bato sy 10 amreo 4 sy 7 no voamarina ary natratra 9 faingo 8 isanjato ny tapavitriana. Raha manana marka no mitana ny larana voalohany 2 faingo 7 isanjato ary nahazo vato 5 sy 900 sy 5 sy iray alina. Rajoelinandro no amin'ny larana faharoa 7 faingo 7 isanjato ary nahazo vato 3 sy 700 sy 4 sy iray alina. Eo amin'ny larana fahatelo rajonary mampianana hery 3 faingo 7 isanjato ary nahazo vato 4 sy 200 sy arivo. Maiola André Christian de Donné no eo amin'ny larana fa-4 2 faingo 4 isanjato ary nahazo vato 7 sy 500. Faritra Bongolava birao fandatsam-bato 7 amin'ireo 1 sy 500 ny voamarina ary natratra 3 faingo 10 isanjato ny tapavitriana. Ravaly manana marka ny milarana voalohany nahazo vato 30 sy 700 sy 5 manana ny salanisa 10 faingo 50 isanjato. Rajoelina Andry no milarana faharoa nahazo vato 2 sy 700 sy 2 manana ny salanisa 20 faingo 50 isanjato. Maiola André Christian no milarana fahatelo nahazo vato 7 manana ny salanisa 2 faingo 7 isanjato. Rajonary mampianana hery kosa no milarana fa-4 nahazo vato 7 manana ny salanisa 2 faingo 27 isanjato. Faritra Diana, birao fandatsam-bato 20 amreo 20 sy 700 no voamarina ary natratra 5 faingo 5 isanjato ny tapavitriana. Rajoelina Andry 7 faingo 5 isanjato ary nahazo vato 7 sy 700 sy arivo sy 2 alina. Ravaly manana marka 5 faingo 3 isanjato ary nahazo ny vato 8 sy 700 sy 5 Eo amin'ny larana fahatelo rajonary mampianana hery 9 faingo 5 isanjato ary nahazo vato 20 sy 700 sy 2 Maiola André Christian de Donné no eo amin'ny larana fa-4 2 faingo 3 isanjato ary nahazo vato 30 sy 500. Any amin'ny faritra Otomatsiatra kosa birao fandatsam-bato misa 5 sy 200 amin'ny 20 sy 10 ny voamarina ary natratra 5 faingo 20 isanjato ny tapavitriana. Larana voalohany Andry Rajoelina nahazo vato 7 sy 700 sy 7 sy 2 alina manana ny salanisa 7 faingo 20 isanjato. Ravaly manana marka no milarana faharoa nahazo vato 30 sy 700 sy 4 sy iray alina manana ny salanisa 20 faingo 30 isanjato. Rajonary mampianana hery no milarana fahatelo nahazo vato 4 sy 700 sy 2 manana ny salanisa 4 faingo 70 isanjato. Maiola André Christian de Donné milarana fa-4 manana ny vato 3 sy 700 sy 2 nanana ny salanisa 2 faingo sy 10 isanjato. Any amin'ny faritra Iorombe, birao fandatsam-bato 4 amin'ireo 9 sy 700 no voamarina ary natratra 4 faingo 20 isanjato ny tapavitriana. Rajoelinandro no mitana ny larana voalohany 20 faingo 5 isanjato ary nahazo vato 7 sy 900 sy 4 Ravaly manana marka no eo amin'ny larana faharoa 20 faingo 7 isanjato ary nahazo vato 15 sy 200 sy 2 Eo amin'ny larana fahatelo rajonary mampianana hery 3 faingo 5 isanjato ary nahazo vato 1 sy 200. Rabary Paul no eo amin'ny larana fa-4 2 faingo 20 isanjato ary nahazo vato 4 amzato.
faritra itasy barao fandatsaham-bato 2 amby 100 amin'ireo 3 ny voamarina ary natratra 9 faingo 7 isanjato ny tapavitriana. Larana voalohany marika Ravalomanana nahazo vato 5 amby 100 sy 5 sy 4 alina, manana ny salanisa 7 faingo 9 isanjato. Faharoa Rajoelina Andry manana vato 7 sy 7 sy 7 manana ny salanisa 2 faingo 7 isanjato. Larana fahatelo kosa Ery Rajonary Mampianina nahazo vato 9 sy 700 manana ny salanisa 2 faingo 13 isanjato ary ny fahaefatra Mayol André Christian Dedonné nahazo vato misa 7 sy 700 ary manana ny salanisa 2 faingo 7 isanjato. Any amin'ny faritry Melaky barao fandatsam-bato 7 am'ireo 4 sy 700 no voamarina ary natratra 7 faingo 7 isanjato ny tapavitriana. Eo amin'ny larana voalohany Rajoelina Andry 2 faingo 7 isanjato ary nahazo vato 7 sy 700 sy 5. Ravalomanana marika no manaraka azy eo amin'ny larana faharoa 13 faingo 5 isanjato ary nahazo vato 5 sy 300 sy 1. Rajonary Mampianina Ery no eo amin'ny larana fahatelo nahazo ny salanisa 4 faingo 20 isanjato ary nahazo vato 17 sy 700. Rafalomanana ny Rado no eo amin'ny larana fahaefatra 2 faingo 1 isanjato ary nahazo vato 20 amin'ny 100. Faritra Menabe barao fandatsaham-bato 7 amby 100 amin'ireo 2 sy 700 ny voamarina ary natratra 4 faingo 13 isanjato ny tapavitriana. Eo amin'ny larana voalohany Ravalomanana marika nahazo vato 5 sy 700 sy 7 sy 1 alina, manana ny salanisa 7 faingo 7 isanjato. Faharoa Andry Rajoelina nahazo vato 4 sy 900 sy 2 sy 1 alina, manana ny salanisa 5 faingo 2 isanjato. Rajonary Mampianina Ery no amin'ny larana fahatelo nahazo vato 5 sy 700 manana ny salanisa 2 faingo 2 isanjato ary fahaefatra Ravelinarivo Jean nahazo vato 8 sy 500 ary manana ny salanisa 2 faingo 4 isanjato. Faritra Sava barao fandatsaham-bato 10 amby 100 am'ireo 7 sy 1 no voamarina atreto ary natratra 4 faingo 13 isanjato ny tapavitriana. Rajoelina Andry 7 faingo 7 isanjato ary nahazo vato 7 amby 100 sy 1 alina. Rajonary Mampianina Ery no amin'ny larana faharoa 3 faingo 5 isanjato ary nahazo vato 2 amby 100 sy 7. Ravalomanana marika no eo amin'ny larana fahatelo 7 faingo 5 isanjato ary nahazo vato 2 amby 7 sy 700 sy 2. Bezaza Marie Eliana no eo amin'ny larana fahaefatra 2 faingo 7 amby 70 isanjato ary nahazo vato 7 amby 70 sy 700. Any amin'ny faritra Sofia barao fandatsaham-bato 7 amby 90 amby 100 am'ireo 7 amby 20 sy 900 sy 1 no voamarina ary natratra 2 amby 10 faingo 20 isanjato ny tapavitriana. Eo amin'ny larana voalohany Rajoelina Andry 4 amby 10 faingo 5 isanjato ary nahazo vato 20 sy 700 sy 9 sy 1 alina. Eo amin'ny larana faharoa Ravalomanana marika 2 amby 20 faingo 1 amby 20 isanjato ary nahazo vato 2 amby 20 sy 700 sy 3. Rajonary Mampianina Ery no eo amin'ny larana fahatelo 8 faingo 1 amby 20 isanjato ary nahazo vato 2 amby 20 sy 900 sy 2. Bezaza Marie Eliana no eo amin'ny larana fahaefatra 2 faingo 1 amby 20 isanjato ary nahazo vato 10 sy 700. Any amin'ny faritra Vakinakaratra barao fandatsaham-bato 7 amby 90 sy 200 am'ireo 20 sy 900 sy 1 voamarina atreto ary natratra 3 amby 20 faingo 7 amby 20 isanjato ny tapavitriana. Ravalomanana marika no eo amin'ny larana voalohany 3 amby 10 faingo 1 amby 90 isanjato ary nahazo vato 7 amby 90 sy 700 sy 1 sy 5 alina. Yandry Rajoelina no eo amin'ny larana faharoa 2 amby 20 faingo 5 amby 20 isanjato ary nahazo vato 4 amby 20 sy 700 sy 7 sy 1 alina. Eo amin'ny larana fahatelo Rajonary Mampianina Ery 2 faingo 7 amby 20 isanjato ary nahazo vato 5 amby 20 sy 500 sy 1. Eo amin'ny larana fahaefatra Rabary Paul 2 faingo 8 isanjato ary nahazo vato 7 amby 20 sy 700. Faritra Vatovavy Fitovinany barao fandatsaham-bato 9 amby 30 am'ireo 4 amby 90 sy 700 sy 1 no voamarina ary natratra 2 amby 10 faingo 7 amby 70 isanjato ny tapavitriana.
eo amin'ny larana voalohany rajoelina andry 450 faingo 80 isanjato ary nahazo vato 370 sy 300 sy 1 sy 2 alina. Raha valomanana marika no eo amin'ny larana faharoa 720 faingo 330 isanjato ary nahazo vato 900 sy 3 rajonary mampianana ery 7 faingo 520 isanjato ary nahazo vato 330 sy 900 sy 1. Ravelona Rivo Jean no eo amin'ny larana faefatra 2 faingo 450 isanjato ary nahazo vato 420 sy 300. Raha ny vokatra vonjomaika manerana ny nosy azo teny amin'ny seny foibe tamin'ny 900 birao fandatsaham-bato 720 sy 900 sy 4 amin'ny birao mpifidianana 250 sy 700 sy 4 sy 2 alina manerana ny nosy no voamarina natratra 250 faingo 530 isanjato ny tapa-avitriana. Toy izao ny filarana vonjomaika tamin'ny ora io. Eo amin'ny larana voalohany rajoelina andry nahazo vato 70 faingo 770 isanjato nahazo vato 170 sy 700 sy 7 sy 4. Raha valomanana marika no eo amin'ny larana faharoa 830 faingo 120 isanjato ary nahazo vato 170 sy 700 sy 1 sy 7 alina sy 3. Rajonary mampianana ery 9 faingo aotra 9 isanjato nahazo vato 770 sy 500 sy 4 alina. Izany hoe misy elanelam-bato 70 sy 500 sy 7 sy 2 alina eo anelanela ny kandida Andry Rajoelina larana voalohany sy raha valomanana marika. Ary elanelam-bato 770 sy 700 sy 7 sy 4 alina sy 3 eo amin'ny larana voalohany sy ny larana fahatelo rajonary mampianana ery. Anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa indray dia tontosy ny fifidianana filoham-pirenena faharoa ho an'ny Repoblika fahaefatra nisy ireo lesoka tena madilana ho tetenina tamin'ny lisam-pifidianana sy ny kara-pifidianana na izany aza ihany koa dia isan'ny vokatra ratsy ho an'ny fandrotsaham-bato ireo lesoka ireo raha nambaran'ny mpanaramaso iraisam-pirenena mitarazoka tsy araka ny nampitaovana azy ireo ny fitaovana izay ika farany tsy ireo vola be ny voka-pifidianana natolotra ny seniany alarobia ny matoan-dahatsoratra Andry Narson. Voka-pifidianana amin'ny birao mpifidianana 5 latsaka amin'ireo 250 sy 704 sy 2 alina manerana ny nosy hatreto no hita etsy amin'ny seny alarobia 4 andro teo aorian'ny fifidianana. Mitarazoka sy sahala amin'ireo kandida ny fandraisana sy fikirakirana ireo vokatra. Miteraka iasy sy mampisafotofoto eritreritra ny tranga misy. Nampiantso fitoniana ny filohan'ny ACC na ny filohan'ity Vaomera maleo tena misahana ny fifidianana manoloana ireo karazana antotanisa mivoaka ankehitriny. Mbola nitsabahan'ireo vahiny ihany koa ny raharaha tokantrano malagasy tamin'ny nanomezany lesona ireo kandida sasatsasany. Ny marina tsy azo lavina, tsy mazava amin'ny olo-pirenena mihitsy hatramin'izao ny mampitarazoka ny famoahany seniny voka-pifidianana na niezaka nanazava sy nanadio tena aza izy ireo nandritra ny tafa nataon'izy ireo an'ny mpanao gazety ny sabotsy 10 ny volana Novembre maraina teo. Nolazainy seny fa ny lalàna ny mametra ny fomba fiasany ary ny lalàna ihany koa ny mandidy azy ireo fa tsy maintsy amin'ny 20 ny volana Novembre ho avy izao no amaohan'izy ireo ny vokatra vonjomaika tamin'iny fifidianana nanehon'ny vahoaka ny savidin'iny. Ho tratra ve izany hoy ny maro tao anatin'ny 4 andro voka-pifidianana tamin'ny birao mpifidianana 5 latsaka no navoaka ny seny 10 andro sy 7 andro sy isan'anany ve ahavitana amoahana voka-pifidianana amin'ireo birao mpifidianana 2 alina mahery ho hitantsika eto izany hoy ny bevazivazy. Dia mampametra-panontaniana tokoa ny eny mahita ireo fitaovana na mpitaovana ireto RCRMV na ny section de recensement des matériels de vote sy ny isan'ireo olona miasa amin'izy ireny kanefa izy ireo no ain-dehibe ny fikirakirana ny voka-pifidianany. Dia izay ve no takatry ny volabe miliara ariary marobe narotsaka tao anatin'ilay sobika lehibe fikarakarana ny fifidianana fa namby masina ho an'ny tantaran'ny firenena ny asan'ny seny ka tsy tokony ho amavanina velively satria ny safidim-bahoaka ny kirakirainy ary no avy ny firenena sy ny taranaka mapara ho an'ny 5 taona manaraka indray amin'ny 20 ny volana Novembre mifankahita. Fa iato vetivety ato anatin'ireto dokavaritra ireto isika mialohan'ny hiverenana iresahana ny tontolon'ny fifidianana sy ny politika eto amin'ny firenena. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus.
Mais oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Je dis bien 70% de remise. Des modèles qui s'intègrent parfaitement pour ceux qui aiment le style campagnard. Composé d'une armature bronze antique à la fois robuste et décorative. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany manjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa-segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao aleface vida. Kino le commencement izay indray noronan tsara raha ianao ary ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo eto amin'ny fahitalavitrak'olo ny anoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa indray dia nitondra fanazavana mikasika ny fahelan'ny fivoahan'ny voka-pifidianana tsy ofisialy eny eo anivon'ny Vaomera mahaleo tena misahana ny fifidianana nilaviny ny filohan'ny seny ihany koa ny filazana fa nisy kandida nanome vola azy ireo ary mitaky ny fanaporofona io fiampangana io ny filohan'ny seny ireo no anisan'ny teboka ny songadina nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy amin'ny seny alarobia. Manandrana mamoaka vokatra daholo ireo kandida izay mitaridalana ary samy te hilaza fa hoe mahazo an'izany fifidianana izany ao amin'ny fiodinana voalohany. Taratra izany fa tsy azo antoka ny vokatra izay mivoaka ivelan'ny seny. Mazava ny fanehoan-kevitry ny seny tsy misy azo antoka ny voka-pifidianana etsy sy aroa ankoatra izay avoakan'izy ireo ihany. Ny 20 Novembre izao izany hoe afaka 10 andro no azon'ny rehetra voka-pifidianana ofisialy vonjimaika. Nitondra fanazavana ihany koa ny tenany mikasika ny fitarazoany ny famoahany voka-pifidianana io izay miteraka fanakianana maro amin'ny Vaomera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ny lazaintsika fa fahatarana dia vokatry ny fitandremana sy ny fahamailona avy aty amin'ny seny. Raha ny lalàna manan-kely ny jerena dia 7 andro ao ariana ny fandraisana vokatra farany avy any amin'ny SRMV no tsy maintsy mivoaka ny voka-pifidianana vonjimaika ofisialy. Zany hoe tsy maintsy miandry ireo procès verbal originaux izay vao azo avoaka manontolo ny vokatra. Izany no nahatonga ny famerana ho amin'ny 20 Novembre ny famoahana ny voka-pifidianana eto amin'ny seny. Ankilany entitra ihany koa ny filohan'ny seny nilaza fa diso ny filazana fa nahazo vola tamina kandida ny mpikamana ao amin'ny seny ary miketrika fanodikodinana voka-pifidianana. Misy ireo miahiahy ao anatrehan'izany rehetra izany fa mitady hanodikodina ny seny eo amin'ny fitantanana izay ataony. Tsy tompoko mijoro hatrany ao anatin'ny fahamarinana sy ny fangararana ny seny. Misy ankehitriny ireo mpanararoatra ka mivoya akangatsy amanorana milaza zavatra tena mahamoa fady mikasika ny tenako sy ireo mpikambana ato amin'ny seny. Milaza fa nandray vola tamina kandida anankiray izahay. Misy no milaza fa nahita maso mihitsy izany trangan-javatra izany oviana
ary taiza tompo ary maniraka ihany koa zahay ho an'izay te hiteny na hiapanga mba hanapirofo ny zavatra lazaina. Miantso ny mpisehatra rehetra araka izany ny seni andry am-pitoniana ny voka-pifidianana. Ankoatra izay, isan'ny mampanahy ny mpisehatra samihafa sy ny olom-pirenena ihany koa ny mety ho tsy fahatongavan'ny vokatra eny anivon'ny SRMV ao anatin'ny fehitrano voatondro ny lalàna ka tsy hampanakery ireo vato avy amin'ny birao mpifidianana samihafa izay tsy maintsy ambara ho vato maty ka hisy fiantraikany eo amin'ny voka-pifidianana omen'ny seni sy izay efa mety ho navoaka ny foibetoeran'ireo kandida mamoaka izany. Fananana ny nampiavaka azy ihany koa ty fifidianana filoham-pirenena tamin'ity taona 2024 ity tamin'ny fampitaovana sy ny fampiasana ireo lafiny hita sy teknôlôjia. Hita izany amin'ny fampiasana ireo kandida samihafa ireo angidim-by maro, ny fiarabe misy fahita lavitra, ny fiezahana ireo kandida ny tety any Madagasikara ireo ary notanterina anatin'ity fanadihadiana ity. Isan'ireo tranga ny ala tamin'ny mahazatra nandritra ity fifidianana filoham-pirenena taona 2024 ity ny fampiasana fitaovana manaitra ny maso avy hatrany na ny fiezahana hanatsara ny côté visuel amin'ny teny vahiny. Ohatra amin'izany ny fampiasan'ny kandida fiara be misy fahita lavitra ny tety faritra sy toerana maro. Tsy mahazo mbola ao an-tenina aty satria efa nalainay ao amin'ny arenany olona zany zany tena zavatra faran'izay bitika izany raha voalava florajoelona fa be azo atao tsara ny eritreretina sy mampanatena. Isan'ny hita ho betsaka ihany koa ny fampiasana angidim-by sy fiaramanidina nentin'ireo kandida ny tety faritany, faritra, distrika sy komina saika manerana ny Madagasikara. Kandida efatra ny tena hita ny vezivezy betsaka tamin'ny angidim-by, ny kandida Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Razanarmampianina ary Mahafaly Solonandrasana. Ho an'ny kandida larana 17 manokana, miisa enina ireo angidim-by nampiasaina izay nofaina tany Afrika Atsimo sy teto an-toerana. Ireo filohana antoko sy mpikirakira ny fampitaovana tamin'ireo toerana rehetra notetezina no tena nandeha angidim-by. Nanampy fiaramanidina ihany koa ny sasany tamin'ireo kandida ireo tamin'ny fitaterana ny ekipany avy. Samy nisedra olana ara-teknika ihany koa ny angidim-by nofain'ny kandida nandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Nisy ireo voaterina nofa angidim-by hafa indray toy ny kandida larana 2020. Raha tsy ivina andro vitsy mialoha ny fiatombohan'ny fampielezan-kevitra, nisy ny fanakana ny ACM ny fidirana ireo angidim-by 7 mampiasain'ny kandida sy ny pombazy. Lafy ny fandriampahalemana ny fanazavana nentin'ny tale jeneraly ny ACM tamin'izany. Réquisition nataon'ny fiadidinan'ny primature kosa ny nahafahana namoaka ireo angidim-by ireo. Isan'ny nahitana fanjikan-dalàna ihany koa ny fampiasan'ny kandida angidim-by voakasika izany larana 520 Marc Ravalomanana izay nidina tamin'ny toerana voararan'ny lalàna tsy hisy dinana na zone non autorisée toy ny Tetsimamamasina, Mahazoarivo ary Tanjombato izay samy nisy dinany avokoa. Na toy ny ACM vokatry ny mpanamory miisa 2 an'ny kandida larana 520 sy ny mpiaradia aminy. Fifampirarahana teo amin'izy ireo sy ny HVM izay nanome tsindra ny tale jeneraly ny ACM indray no nahafahana nanafoana io sazy io. Lafy ny hafa indray ny tranga nandritra ny fifidianana filoham-pirenena 2024 ity ihany tanterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Fa misy ampaham-bokatra ihany koa voaray amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fikirakirana izany vokatra izany ny mpanao gazety ny Kolo TV amin'izao fotoana izao anoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa dia nanatanteraka fihetsiketsehana fanoherana ny fandravana sy ny famotehana ny fananan'izy ireo ny vahoaka nandranotapahana sy ny manodidina manoloana ny fanamboaran-dalana miainga avy etsy amin'ny sapanana Ambotry Manjaka miazo any Ivato aéroport teny an-toerana Henri Florian tatra ny fanadihadiana. Ny toy androany maraina niezika filanjana sorobaventy nataon'ireo vahoaka manodidina ny ranotapahana ho fanoherina ny jadona sy ny amboletra miatra amin'izy ireo, indrindra ireto an-tsaha izay manana tany sy tanimbary voatolotra amin'ny tetikasa fanamboaran-dalana miainga avy eo amin'ny ara-malagasy sampanana Ambotry Manjaka miazo any aéroport Ivato. Famotena ny fiainam-bahoaka no andikan'ny tantsaha ity toa zava-misy ity. Ny zavatra angatanay dia alao mba enona amin'ny feom-bahoaka fa tsy anaovana amboletra foana ny fidirana amin'ny fananan'olona na amin'ny fakana amin'ny fananan'olona
izany zavatra zany zany mahatonga an'ireo vahoaka rehefa malahelo maneho ny alahelony eo anatrehany zava-misy satria raha mangataka trondro fe izy dia omenao vato sanatria na omenao bibilava efa miteny sahady zay ho an'izay olona hitondra satria vao avy nandalo fifidianantsika teo anatra lehibe ho an'ny mpitondra manao be marenina renina azo an'ireny 5% ny vato. Ia mahafatrany ny ezika raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra manoloana izao olana iainan'ny vahoaka amin'ny taniny sy ny fananany izao. Hatreto tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra ny toerana raha ny fanazavana. Ny hetsika ho ataonay zany dia iemafy ary iemafimafy kokoa raha ohatra mbola tsy miheno ihany ny mpitantana. Ny fanjakana dia araka ny teneniko teo ny fanjakana tompoko dia ny vahoaka fa mpitantana no an'ny mpitondra. Fitantanana zany no an'ny mpitondra. Ka izay miteny dia hoe fanjakana dia tokony vahoaka zany ny enona satria ny fanjakana tompoko ny vahoaka ny fanjakana. Na mampalahelo mihitsy ny manapahefana ity fotony zany ohatran'ny hoe ny ben'ny tanàna. Ny ben'ny tanàna nampodratrimy tafiditra ao anatin'izany ny ben'ny tanàna ny talata maty ihany koa satria ireo olona reo mampanao angazomany olona izay efa hita fa fanambakana no atao amin'ilay vahoaka. Ka izahay dia tsy manaiky an'izay zavatra fa ireny no tokony hitiariko amin'ny vahaolana ireny no tokony hiaro ny vahoaka zany na dia ny farany madinika indrindra ary. Efa nisy ny tolo-kevitra nomen'ireo vahoaka amin'izy tokony hamotehana ny trano fonenany indrindra fa ny fambolena izay fotom-piveloman'ny mponina 5 nodina tsy heno nefa izany hoy izy ireo. Miantso hatrany ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra mahefa araka izany ireo vahoaka na toerana mba hamahana ny olana. Fananolotra fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny hain-trano tetsy Anosy ny alarobia teo ny kandida Andry Rajoelina sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro tafanitso ary valopo an'ireo fianakaviana nanana maty sy ny maratra no isan'ny natolotra tao anatin'izay teny an-toerana ary olona izay. Tsy nijery fotsiny ny piraitan-drazana izay tojo fahoriana tampoka vokatry ny hain-trano ny tranga ny alan'ny alarobia 7 novambra teo teny Anosy ny kandida ho filoham-pirenena Andry Rajoelina fa nitondra fanampiana ho an'ireo trabona sy naratra ary namoyavana vokatry izany. Ny solombavam-bahoaka raha sy manana Paulbert na Irosy no tonga teny an-toerana nanolotra izany. Rehefa nahenony zava-nitranga tatimo ny filoha Rajoelina zany dia nandefanay solitena nandeha nanantona ny fokotany nanantona ny reto olona trabona reto naka ny isa sy ny zavatra nitranga marina tety. Efa nisy solitena moa nandeha maly nisy solitena ihany koa namangy an'ireo izay trabona fa ny androany zany nisy fanampiana maika nalefany produit de première nécessité zany vary menaka siramamy ary mbola inoko misy fanitso mety mbola ho avy eo. Zavatra nitranga teto zany dia may ny tanàna ary may ny fidirana makao amin'ny tanàna amonjena ny tanàna dia misaotra an'izay malala tanàna ary miantso an'izay mbola afaka manatitra mba tongava daholo mba samy manao didy na lamba kely na kahie ho an'ny ankizy na stylo na crayon. Raha ny tokantrano zany raha hoe ny tokantrano ny trano may dia 5 amin'ny 30% aloha ny trano tena hoe fa may efa hita zany fa tsy tentsika ny trano kely zany ary ny olona mipetraka ato kosa nefa raha ny olona manambady fotsiny ny saina nefa any amin'ny 500 zany hoe olona be zany ny tena sendra zao tranga goavana be zao. Ireo ny donam-pahoriana rehetrarehetra dia nisy ny fotra maso eo ihany koa ireo izay naratra efa fantatra nisany dia mahazo vola 2 ariary na 1 million FMG avy amin'ny foloan'ny Rajoelina avokoa. Nankasitraka izao fanampiana izao ireo trabona. Le izy moa zany tsy hoe afaka hanampy raha ataoko hoe ny totaly be ny simba tsy ho voavanina fa hoe voikava mahatratra dia misaotra betsaka anazy aloha e. Misaotra betsaka anazy. Misaotra betsaka amin'ny président Andry Rajoelina fa nanome tena navonjy izy zany dia misaotra betsaka anazy. Misaotra amin'ny président Andry Rajoelina fa nahafapo ny zavatra aminy ary mbola zany fa betsaka ny vita taminay na izao fanampinana izao fotsiny ary misaotra betsaka. Misaotra betsaka ny Andry Rajoelina dia fa hita ny zavatra soratra amin'ny lazy zoka. Ankoatra ny sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny tafo fanitso ahafahan'ireo trabona manorina ny tranony indray nisy ihany koa ny valopo natolotra ireo fianakaviana nanana ny maty sy ireo naratra vokatry ny hain-trano. Tia mba hitsabono tena tia fatra maso hoanao zany ny vatanao moa zay fantatra fa any amin'ny hôpitaly dia anao no eto dia atimba hoentinao karakara anazy avy amin'ny foloana
le zava-tsara tamin'ny alina iny dia tsy niafitsy naposana le izy tonga dia nampirehatra be le afo moa topasana amin'ny rano vao mahay mirehatra be eo zay hoe inona loatra le izy saka asipara tonga dia tsy zavatra voavolo tsony rehetrarehetra teto tanàna ny amo vady aman-drana mahitao zao mahavasy izy. Nisy ny fitoriana napetraky ny solombavambahoaka raha sy manana Paulbert eny anivon'ny fitsarana momba ity raharaha ity izay natao plainte contre X. Anton'ny fitoriana ny ayainy sy ireo trabony ny amin'ny hoe ninino olo tsy fantatra natao ity aitrano ity vokatry ny tsy fitoviny ny firehana politika na ihany koa hakana ny tany izay nipetrahan'ireo fianakaviana maro ireo. Andrasana ny valin'ny fitoriana. Fa amin'izao ora itenenan'izao ihany koa dia misy ny ampaham-bokatra avy amin'ny faritra sy toerana samihafa voaray dia ho tanterina aminao anatin'ity fanadihadiana ity mikasika izay. Faritany Mahajanga, faritra Melaka, distrika Morafeny be, nandatsabato raika amin'ny 704 Andry Rajoelina nahazo ny salanisa 12,770 isanjato. Rafael manana marka nahazo ny salanisa 5,500. Rajonary mampianina ery nahazo ny salanisa 5,370 isanjato. Faritany Tomasina faritra Alotra Mangoro, distrika ny Moramanga, nandatsabato 7,703 alina. Rajoelina Andry 10,770 isanjato. Ravalo manana marka 2,320 isanjato ary nilarana fahatelo Rajonary mampianina ery 3,710 isanjato. Faritany Antsiranana, faritra Diana, distrika Nosbe, nandatsabato 9,303 alina. Rajoelina Andry 2,770 isanjato. Marka Ravalo manana 2,20 isanjato. Ery Rajonary mampianina 4,70 isanjato. Faritany Mahajanga, faritra Sofia, distrika ny Port Berger, nandatsabato 7,700 sy 4,2 alina. Rajoelina Andry 7,10 isanjato. Ravalo manana marka 10,10 isanjato. Rajonary mampianina ery 7,40 isanjato. Faritany Tomasina, faritra Analanjirofo, distrika Sainte-Marie, nandatsabato 2,740. Rajoelina Andry 7,40 isanjato. Ravalo manana marka 2,570 isanjato. Ery Rajonary mampianina 2,570 isanjato. Faritany Antananarivo, district Antananarivo voalohany, commune Antananarivo renivohitra. Rajoelina Andry 7,70 isanjato. Ravalo manana marka 2,70 isanjato. Faritany Antananarivo atrany, district Antananarivo fahatelo, commune Antananarivo renivohitra. Rajoelina Andry 2,770 isanjato. Marka Ravalo manana 5,770 isanjato. Faritany Antananarivo, district Antananarivo fahadimy, commune Antananarivo renivohitra. Rajoelina Andry nahazo ny isambato 70 sy 4,2 alina. Ravalo manana marka 4,20 sy 3,2 alina no vato azony. Faritany Antananarivo, district Antananarivo fahaenina, commune Antananarivo renivohitra. Andry Rajoelina 3,770 isanjato. Ravalo manana marka 4,770 isanjato. Faritany Tomasina, faritra Antsinanana, distrika ny Tomasina faharoa, nandatsabato 2,700 sy 3 alina. Andry Rajoelina 2,770 isanjato. Ravalo manana marka 2,770 isanjato. Rajonary mampianina ery 2,470 isanjato. Faritany Toliary, distrika Toliary faharoa, commune Toliary faharoa, nandatsabato 2,700 sy 4,2 alina. Rajoelina Andry 2,470 isanjato. Marka Ravalo manana 5,270 isanjato. Ery Rajonary mampianina 2,270 isanjato. Faritany Mahajanga, faritra Melaka, district Ambatomainty, nandatsabato 7,70 sy 400 sy 4,000. Andry Rajoelina 7,770 isanjato. Ravalo manana marka 7,770 isanjato. Rajonary mampianina ery 4,710 isanjato. Faritany Tomasina, faritra Alotra Mangoro, distrika Andilamena, nandatsabato 7,750 sy 1 alina. Rajoelina Andry 7,770 isanjato. Ravalo manana marka 7,770 isanjato. Rajonary mampianina ery
efatra faingo efatra amby enimpolo isanjato. Faritany Tomasina Atrany faritra Alotra Mangory district Anosy Beanala nandatsabato 700 sy 7 iray alina. Rajoelina Andry 950 faingo aotra 7 isanjato. Ravalomanana Marika 920 faingo 170 isanjato. Rajonary Mampianina Ery 4 faingo 920 isanjato. Faritany Antsiranana faritra Sava district Antala nandatsabato 970 sy 700 sy 3 Andry Rajoelina 220 faingo 730 isanjato. Marika Ravalomanana 220 faingo 420 isanjato. Ery Rajonary Mampianina 520 faingo 720 isanjato. Faritany Majanga faritra Sofia district ny Bealanana nandatsabato 330 sy 500 sy 2 sy iray alina. Andry Rajoelina no eo amin'ny larana voalohany nahazo ny salanisa 720 faingo 70 isanjato. Ravalomanana Marika no eo amin'ny larana faharoa 420 faingo 520 isanjato. Rajonary Mampianina Ery no eo amin'ny larana fahatelo 7 faingo 30 isanjato. Faritany Majanga faritra Sofia district Befandrina Avaratra tonga nandatsabato 320 sy 700 sy 5 sy 2 alina. Andry Rajoelina amin'ny larana voalohany 520 faingo aotra ray isanjato. Ery Rajonary Mampianina 220 faingo 520 isanjato ary fahatelo Ravalomanana Marika 220 faingo 750 isanjato. Faritany Majanga Atrany faritry Melaky district ny Besalampy nandatsabato 520 sy 700 sy 4 Andry Rajoelina no eo amin'ny larana voalohany nahazo ny salanisa 220 faingo 570 isanjato. Ravalomanana Marika no eo amin'ny larana faharoa 10 faingo 120 isanjato. Ery Rajonary Mampianina no eo amin'ny larana fahatelo 9 faingo aotra 2 isanjato. Faritany Tomasina faritra Atsinanana district Brigaville nandatsabato 270 sy 500 sy 4 sy iray alina. Eo amin'ny larana voalohany Andry Rajoelina 320 faingo 720 isanjato. Eo amin'ny larana faharoa Marika Ravalomanana 7 faingo 420 isanjato. Eo amin'ny larana fahatelo Rajonary Mampianina Ery 4 faingo 750 isanjato. Faritany Antsiranana faritra Diana district Antsiranana faharoa tonga nandatsabato 430 sy 900 sy 4. Eo amin'ny larana voalohany no misy any Andry Rajoelina 370 faingo 120 isanjato. Ravalomanana Marika nahazo ny salanisa 720 faingo 720 isanjato no mitana ny larana faharoa ary Rajonary Mampianina Ery no amin'ny larana fahatelo nahazo ny salanisa 7 faingo 80 isanjato. Faritany Tomasina faritra Analanjirofo district Fenorivo Atsinanana nandatsabato 270 sy 5 sy 4 alina. Andry Rajoelina larana voalohany 720 faingo 20 isanjato. Faharoa Marika Ravalomanana 9 faingo 30 isanjato. Fahatelo Rajonary Mampianina Ery 4 faingo 750 isanjato. Faritany Majanga faritra Boeny district Majanga faharoa commune Majanga faharoa tonga nandatsabato 50 sy 700 sy 4 sy iray alina. Andry Rajoelina no eo amin'ny larana voalohany nahazo ny salanisa 470 isanjato faingo 520. Ravalomanana Marika no eo amin'ny larana faharoa 520 faingo 120 isanjato. Rajonary Mampianina Ery no eo amin'ny larana fahatelo 4 faingo 220 isanjato. Faritany Majanga faritry Melaky district Maintirano nandatsabato 220 sy 7. Eo amin'ny larana voalohany Andry Rajoelina 720 faingo 520 isanjato. Faharoa Marika Ravalomanana 10 faingo 70 isanjato. Fahatelo Ery Rajonary Mampianina 4 faingo 220 isanjato. Any amin'ny faritany Majanga izay hatrany faritra Boeny district Mitsinjo tonga nandatsabato 720 sy 500 sy 4. Andry Rajoelina no eo amin'ny larana voalohany 470 faingo 70 isanjato. Ravalomanana Marika no eo amin'ny larana faharoa 20 faingo aotra 7 isanjato. Eo amin'ny larana fahatelo Rajonary Mampianina Ery 4 faingo 50 isanjato. Vokatra vonjimaika avy amin'ny SRMV sy ny fobentoeran'ireo kandida niainga tamin'ny PV izay nalefa ny mpanaramaso ny fifidianana isaky ny faritra no nentina taminao teo noho ny fitarainan'ireo olom-pirenena sasany izay ny amin'ny faharetany famoam-bokatra avy any amin'ny voamiera maleotena misahana ny fifidianana na ny seni izany. Maresaka resam-pirenena kosa indray ka tonantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity sarotra ny fifehezana ny hafa ao California ankehitriny tato anatin'ny
420 ora anarivony hektara no efa lasipatra olona analina ihany koa no nafindra toerana tao anatin'izany ahina ny taran'ny afo noho ny tanjaky ny rivotra mitsoka any an-toerana France 24. Mahery ny 400 hektara ny velaran-tany efa ravan'ny afo izay ny andoha 420 ora lasa izay any Californie. Manamafy ireo manam-pahefana sy tokony andraikitra ny hitaran'ny afo noho ny rivo mahery mitsoka ny an-toerana. Araka ny efa nampitaina ho Malzoma dia 5 ireo namony ainy hatreto nafindra toerana avokoa androany ankamaroan'ny mponina ao Malibu izay izorany afo mijoalajoala. Trano mahery ny 507 alina no efa foana tato anatin'ny ora vitsy izao. Sarotra ny fifehezana ny afo any an-toerana raha nambaran'ny mpamonjy vonona. Ankoatra izay, biby maro samihafa ao amin'ny valan-javaboary iray any Los Angeles ihany koa izay misintona mpizahatany betsaka ny fantatra fa nafindra toerana noho ny fisiana firehetana any amin'ny toerana manodidina azy. Anisan'ny faritra lasipatry ny afo ankoatra izay ny ao avaratry Californie tato anatin'ny volana vitsy izao. Ho Malial, noravan'ny afo ihany koa ny tanàna ny Paradise izay misy mponina manodidina ny 704 foto-drafitrasa mahery ny 10,000 no levon'ny afo. Ny farany ety ihany koa toko klasy toboko vavy mifanarahanao ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV ankasitrahana ny fanarahanao izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulcha teo ny fampahalalam-baovao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.